amin'ny valora alina izao avy any 67 hectara isika hiditra hiazo ary tsy maintsy andalo ny couloir de la mort satria andeha hody eny Analakely. Jerevantsika ny zava-misy marinao satria tena hoe malaza amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ny fanendahana, ny tsingonantsy, ny vono ato amin'ny couloir de la mort. Hiditra eto amin'ny vavahady hiditra ny couloir de la mort tsika avy any 67 hoe ateo ka tsy maintsy andeha ho Analakely manomboka efa vitsy mpandeha ny ety ny eto amin'ny arian'ny Vasaposy. Zao ny aizina ato amin'izany hoe couloir de la mort zany, anatin'ny aizina tanterakantsika zao zara raha misy olona ray, roa, telo mandeha nefa itsika ho any Analakely. Tahak'izao ny azona ato amin'ny alina nefany efa mezivezen'ny olona maro isan'andro isan'andro ary tena malaza fa betsaka ny tsy fandriam-pahalemana ato hiresaka amin'ny andrimasom-pokon'olona ihany tsika avy eo fa ho asehoantsika aloha ny zava-misy ato amin'izany couloir de la mort zany amin'izao amin'ny 20 ora sy 10 minitra izao. Zao ny lalana vakivakiana ato tsy misy olona mahasahy mandeha irery fa mandeha tsoroa, mandeha tsy telotelo avokoa ny olona mandeha ato amin'ny couloir de la mort ahafantaran'ny maro azy ato amin'ny Malakamina. Zao ny hitantsika izao somary matahotra ihany moa tsika amin'ny finday nefa dia ampahafantatra anareo ny zava-misy ato marina rehefa amin'ny alina tahaka izao. Araka izany dia efa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola mijanona ao couloir de la mort ihany ity ampahan-dalana mampitohy ny Vasaposy sy Antanimena ity. Mbola anjakan'ny fanendahana, vono, herisetra, alabotro mantsy hatramin'izao eto amin'ity couloir eto Malakamina ity. Manahoana marina moa zany hoe couloir de la mort ety amin'ny faritra atao madinika lalambe sy ny manodidina izay ny tantaran'izay président. Raha ny tantaran'ny couloir de la mort aloha taloha amin'ny couloir de la mort dia malaza mihitsy ny resaka fanendahana sy vonon'olona zany. Ohatriny ahoana ilay zava-nitranga tamin'izay? Tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisy vavahady teto dia feno mpanendaka fandova ary anisan'isy fa nisy victime iny nisy olona maty mihitsy zany tao amin'ny couloir atao fa no niezaky ny fandriam-pahalemana sy ny fokon'olona zany dia nizahana aloha nasiana vady mba nienena izy tao ao. Fa taloha mety maray hoe fitarenana ohatriny ahoana reo teo alohaloha teo zany tamin'ilay hoe zava-mitranga ato amin'ity couloir de la mort ity? Tokony misy tokoa ny fitarainana satria ny ankabeazan'ny olona mandeha maraina matetika amin'ny efatra amin'ny roa dia tamin'izany moa tsisy vavahady dia samy mihitsy olona amin'ny ray nefa tonga tanàna dia voaentaka zareo ka ny ankabeazan'ny hoe tsisy nanao fitaraina zay matahotra amin'ilay misy retour ilay izy. Amin'ny ankapobeny olona eto aminareo ve manao tompon'antoka amin'izay hoe fanaovana fanafiana von'olona fanendahana herisetra ato amin'ny couloir de la mort izay? Ary momba n'izay indray aloha misy olona mieritreritra an'izay tokoa hoe ankizy andry avy ato amin'ny tanàna manao anazy fa izay nefa maso-pokon'olona mahafantatra ny ankizy atao anaty tanàna zany fa raha ny olona velany foana ary matetika izy ireo matetika gady afaka ny tena manao an'izay mahazo fahafahana vanjana dia velona manao an'izay dia izy koa moa manafina tarehy dia zay no matetika mitenenan'olona olona vao ihany le izy nefa zay maso tokon'olona mahafantatra ny ata-tanàna sy ny any velona fa ho matetika olona velona ny tena manao izy. Efa nisy olona tratra ve ahoana nanaovana azy izay hoe resaka hoe tratra nanendaka nanamon'olona tato satria malaza mihitsy hoe tsy vita amin'ny manendaka ny ato amin'ny couloir de la mort fa sady mamono koa. Nisy tokoa efa nisy fotoana misy tratra mihitsy zareo fa io moa amin'ny hoe tsy avy atao mikasitanan'olona na atao hoe manao meloka ary zareo fa misy lalàna ny zava-drehetra dia ny avikan'lesiny hoe nanao tratra amina amin'ilay be afokotany izy mihainay dia avy eo afokotany ndray manao tratra makany amin'ny polisy dia polisy mamesazy azy makeny fitsarana dia tamory zareo. Fa nanisy niditra an'izay eny tamory zay ary mbola misy manao ihany? Tena misy mihitsy satria io manko tena problema zany le lalàna eto amintsika goragory safeny zany satria nyantana misy zalahy tsatsa dia midikela ny am-bola mieritaona fa dia be ndray zalahy mamerina
dia matetika moa fanao amin'ny teny io zany tena atahorana amin'ny lalàna eka satria misy miretorana izy misy manao vazaha satria mihinana kena mieritaona mbola telo volana zany dia verina dia hoe ilay isany sasatra koa lesa fa ny anay tsy maintsy mandeha zay manao vakansy na tondavana ihany misy miteny an'izay mihitsy ry zala tena misy zany tena misy azo any mampititima zany zay hoe vazaha manao vakansy zay moa teny anay satria vazaha tena matara-javana fa mahatonga zareo tsy samy manao vazaha sana moa zany fantany ihany koa hoe mba olona mitaiziny olona dia zay mahatonga zareo tsy manao vazaha ary manahoana kosa zany ny fiaraha-miasa nareo amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izay rehetra zay fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana zany io tena misy io zay moa rehefa matsatsa zany dia tsy maintsy manao taritra ny lehibe anay dia amena zareo lehibe ny mpitandro filaminana dia zany amindray eo mampiakatra azy any amin'ny fitsarana Na izany aza dia efa mametraka paikady ireo andromasom-pokon'olona manenjika ireo mpanao asa ratsy ireo. Ary amin'izao fotoana izao kosa manahoana ny zava-mitrangy ety toerana zany, inona ny fepetra ny raisinareo manoloana an'izay hoe firongatry ny von'olona fanendana amin'ity hoe couloir de la mort ity? Ny fepetra tena ny raisinay aloha zany zao voalohany indrindra dia asiana lera ny fidirana ny vavahady. Mivoy eo amin'ny 5 maraina dia tsy maintsy mody eo amin'ny 7. Ka raha misy olona tara dia makalaky lery zareo, ary makalaky lery dia tsy maintsy fantariny andromasom-pokony izy nakalaky lery dia tamin'ny firy izy iny nakalaky lery dia tamin'ny firy izy mamerina. Dia izay zany fepetra tsy maintsy raisinay dia mba nilamindamina izy, zany tao ao. Lamindamina fa mbola misy ihany azo lasaina mbola misy tsy naindray, tena misy tsy naindray zany tsy ampenatra iny, tena olana koa manko amin'izao indray zany ny teknika an'zala rany avy any am-paosarany le olona efa nahitana mihitsy zay mba voasoka ny fotoana voasoka izy ny fotoanany amin'ny fotoana tsesana indray izy nitsatsa le olona dia arahan zareo avy any am-paosary dia ato ny terena dia nandray arahan zareo avy any am-tomadinga dia ato amin'ny kolara indray izy ny terena. Ary manahoana ny andromasom-pokon'olona ety aminareo amin'ity couloir ity ampy ve? Manahoana koa fomba fiasa amin'izay? Hoe zany somary mampalahelo kely tsy afenina zany ary mampalahelo zany satria zay tena anao tepitsara ohatranazy zany anao tena anao ampitiavana mihitsy zany tena anao tampitiavana fa matetika le olona fihezanao indray lasa manangatrampona an'izy ka lasa inao izy tokony haro anao indray sy arovanao lasa mananga-pahavala aminao ka lasa ravoravo-tanana zay zany tena olana ary amin'ny fotoana mandraisina andraikitra fa io moa zany tsy haiko inona mahatonga anazy tsy matahotra an'izany izy dia lasa mampalahelo zay tsy te zavatra be fa safotra hoe zazao ny victime izy tena anao asa mpitiavana zay teto ary ny asany tety tena anao mpitiavana tsisy karaha mety tsoroka aminao fa tsy paipaika zany fa tsy voapitom-bola nay nety fa le vahoaka le tena hoentinao le konina mihitsy misy tena malahelo misy tena manao azy zay tsy azo atao ninina dia inona tetika nampiravoravi-tanana anay ka zay zany mba mila mba fandraisana andraikitra kely fiaraha-miasa zay maheno an'izao teny zao hoe inona mba fiaraha-miasa amin'ireo aloha satria mitaraina zay zao mba sao mba mitaraina zany.